Mahakasika ny vaovao miompana betsaka amin'ny famokarana kosa indray dia namamokatra tsaramaso betsaka tokoa ry Madagasikara satria dia mahatratra analinaliny maro izany tsaramaso kary Madagasikara izany dia tsy azo lazaina ho maharaka ny malagasy ao anatin'izany lafiny izany satria dia mbola misy ny tsy totomombana eo amin'ny lafiny kalitao eo ihany koa ny lafiny ara-pamokarana nisy moa ny famelabelaran-kevitra no tanterahana izay natrehan'ny minisitra ny fambolena Andriamatora Laurent Ravatomanga. Mandidina 7 alina eo ny famokarana tsaramaso any Madagasikara eo ambony velaran-tany mirefy 3,4 hektara. Tsy maharaka nefa ny tsaramaso gasy na eo amin'ny lafiny ara-kalitao na ara-pamokarana. Isan'ny voatra zany nandritra ny atrikasa fivoriana mikasika ny tsaramaso izay niarahan'ny FOFIFA, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny tambazotra-pikarohana Afrikana Atsinana sy Avony na ny ECABREN. Atrikasa izay nisokatra io maraina io tetsy amin'ny Hôtel Ibis Setsivandry. Be aty Afrika Matola mikarakara momba ny tsaramaso hoe ndao mba atao any aminay any Madagasikara ny atrikasa lehibe amin'ny taona ho avy 13 amin'ny 2000 satria tianay omendanja ary fantatray fa tokony omendanja be dia be tokony tsaramaso. Nanaiky ny zareo alisaonana azy zany firenena folo zany no tonga eto zao amin'ity atrikasa ity entina manomendanja an'izany voly tsaramaso sy varotra tsaramaso zany. Ny antony dia tsotra, aoka ho fantatsika ary aoka ho fantatra malagasy rehetra fa ny tsaramaso dia sakafo manan-kely mahasolo ny hena amin'ny fialanan'ny protéine végétale, zany hoe be no teny hoe sakafo ny mahantra ahitsika kely angamba zay sakafo tsotra hoentina manampy ny fihinanana sakafo hafa rehetra ary manomboka manana ny lanjany sy manana ny toerany ny tsaramaso eran-tany ka tsy tianay ary tsy tiako latsa-danja roa ny hafa Madagasikara amin'izany vokatra izay manan-toerana tombo isan'andro zany. Tombontsoa maro tokoa no azontsika malagasy amin'ny alalan'ny fisinzao atrikasa iarahany ECABREN, Ministeran'ny Fambolena sy ny FOFIFA tanterahana zao. Mandray tombontsoa io dia Madagasikara manontolo ary tsy ataontsika hoe ny filière na le chaîne de valeur tsaramaso manontolo zany no mahazo tombontsoa amin'izay le fiarahana amin'ireo ka anisan'ny hosonganiko satria maro dia maro ny tombontsoa mety raisika fa ny FOFIFA toeram-pikarohana azy dia miasa amin'ny fikarohana. Anisan'ny fikarohana izay ataon'ny FOFIFA dia mety atsika hoe fanaovana karazana masomboly na le karazana bioka na variété fikarohana hoenty manatsara na mikaroka variété vaovao nefa dia maharitra ela satria mahatratra 7 taona zay vao mety ho tafavoaka ny variété anankiray na ny karazana tsaramaso satria tsaramaso moa resantsika fotoana zao ka mitaky vola be zay ary ny famatsiam-bolam-panjakana matetika mety tsy maharaka amin'izay dia tena nanampy be dia be Madagasikara mihitsy zany ny fiarahana amin'ny tambazotra ireo satria nanentsika izay famatsiam-bola izay ilaitsika hoentsika manatanteraka ny programme pikarohantsika izay. Ny tsaramaso tokoa no fambolena ara-pibelomana fahatelo ho an'ny malagasy aorian'ny vary sy ny mangazo. Analamanga, Matsiatrambony, Menabe, Aritasy ireo ny faritra tena mpamokatra tsaramaso eto Madagasikara.